tompo any amaly avy zato izay nafonao amin'ny tompo araka n'izay etaetapontsika tsiray avy. Zava-dehibe dia ny tena hoe ny etaetatsika tia hita ny fanjakan'Andriamanitra androso. Amen. Sady tsisy antony havelomantsika koa eto fa ny antony havelomantsika dia Jesosy Kristy. Sady zany antaneo ny akaikinao ina ny antony havelomanao e? Ina ny antony havelomantsika aloha e? Jesosy ny antony havelomantsika. Izy no alfa sy omega. Izy ny fiandohana sy farana. Izy ny andohan'ny fiainantsika dia izy koa ny afarahantsika. Amen. Ary entsika dia mamita an'izay azakazaka izay mba ho tanteraka hatramin'ny farany eny azakazakitsika tsiraray avy. Amen. Dia tsika maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana faharoa toko 7:20. Korintiana faharoa toko 7:20 andininy 5. Korintiana faharoa toko 7:20 andininy 5 dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dinio ny tenanareo na mitoetra ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo va ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo. Eto zany tenin'Andriamanitra dia mitarika antsika indray fiangonana hoe ozy dinio tenanareo. Amen. Tarika antsika andinika ny tenantsika. Halleluja. Ijery andiny tena andinika ny amintsika, andinika ny momba antsika. Zava-dehibe raha lasa nababo ny fandinihan-tena. Amen. Zava-dehibe ny fandinihan-tena. Ary inona tsara dinihan eto izy dinio ny tenanareo na mitoetra amin'inona ianareo? Finoana. Dinio izy ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo. Inona zany ny andinihantsika ny tenantsika? Hoe toetra amin'ny finoana ve zany? Mitoetra amin'ny finoana ve zany? Paoly apôstôly dia niteny mazava mihitsy tamin'ny faraparany izay inona moa zany? Faraparany avy zany ielany ionany amin'ny tompo dia niteny mihitsy izy hoe na vita ny fiazakazava ozy izy dia nahatazona ny finoana. Halleluja. Zany hoe ilay finoana zany avitana n'ilay azakazaka. Ny finoana eto zany tsy ilay finoana misy finoana be da be ny resahana io hoe manana finoana. Be da be ny olona mampianatra finoana. Fa ilay finoana tenenin'ny Paoly apôstôly eto dia ilay finoana avitana ny fiazakazahana. Amen. Misy zao ny finoana tenenin'ny Paoly eto zany tsy ilay finoana azahoana zavatra.
Tenenao akaikinao tsy ilay finoana azahoana zavatra. Re matetika verina manko izay teny zay satria zay zavatra malaza amin'izao fotoana izao. Raha vao mampianatra finoana dia finoana azahoana ino? Zavatra. Zay ngamba ataoko hoe finoana farany ambany anga. Tenenao akaikinao finoana farany ambany. Ambany degré. Mialatsiny raha milaza an'izay fa ilay finoana azahoan-javatra dia finoana ambany degré. Zay indraindray ary tsy mila ampiasana finoana koa. Gaga ngamba ianao. Fa indraindray ary tsy mila ampiasana finoana koa. Satria teny tompo manao hoe na tsy mangataka aza ianareo dia fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Izy ny mahalala izay tokony ho anareo. Zanany ianao sa tsy zanany? Antanino akaikinao zanany ianao sa tsy zanany? Zay mahatonga hoe ao anatinao ve Jesosy? Zanak'Andriamanitra ve ianao? Nandray a Jesosy ve ianao? Nateraka indray ve ianao? Raha nateraka indray ianao ny rainao mahalala. Mbola nampianatra ny dinio ny voro manidina. Halleluia. Tenenao akaikinao dinio ny voro manidina. Tsy mamafy na mitsinja fa ray ozy izy manidina. Jery azy. Ray mikarakara azy. Tsisy latsaka amin'ny tany izy reno izy zany tsisy hoe milatsaka amin'ny tany zany fotsiny fa ny ray ny mba mijery azy amin'ny atsipiriany. Zany hoe ndraindray zany le zavatra ampiasain'ny olona finoana na le tenen'ny olona finoana ndraindray tsy mila ampiasana finoana koa satria zahoana zanak'Andriamanitra. Zanako sy ny asan'ny tanako aoka? Zanako sy ny asan'ny tanako aoka? Halleluia. Vantanino akaikinao inona ny eritreretinao isan'andro? Inona mampivalakelaka anao isan'andro? Tokony mba zay tokony adiny hetsika tena no any. Inona mampivalakelaka aty isan'andro? Ny hoantsika ve? Ny hosotrotsika ve? Ny hotafitsika ve? Tsy averina alovana ndraiky tratran'izay. Fa Jesosy dia teny mihitsy hoe aza manany amin'izany. Amen. Amen. Fantatry ny ray, za zany zanak'Andriamanitra dia ny ray koa mahalala ny tokony atao amiko. Amen. Tenenao akaikinao hoe ny raitsika mahalala ny tokony atao amintsika. Zay mahatonga azy miteny hoe aza mana. Ndraindray misy suspense, misy anna aza mana. Ny ray mahalala izay tokony ho vadinao. Fa tsy marina zany. Tenenao akaikinao ray mahalala izay tokony ho vadinao. Ray mahalala izay tsy haiko hoe inona mampitomany anao isamahay. Paoly zao foana avy a Jesosy. Jesosy ahoana ndray ny andro ahoana tsisy aty raha lasa nabavy. Zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Fa tena tokony hoe zay retin'io le finoana tenen'ny Tompeto dia ilay finoana ahatonga anao tafajoratra amin'ny farany. Amen. Amen. Finoana ahafahanao miakitra fakapanahy. Halleluia. Finoana ahafahanao mitsoro eo anaty ansedra. Zany no ilana finoana raha lasa nabavy. Zany no ilana andiniantena hoe tena mijovy raha misy fakapanahy hoe manahoana. Fa tsy finoana azahoana stylo na finoana za tena miteny aminao hoe
atsaharo ny nofinofy sahiny miatrika ny zava-misy. Amen. Teneny eo akaikinao hoe sahiny miatrika ny zava-misy atsaharo ny nofinofy. Le nofinofy zavatra ty ivelany. Inona ny nofinofinao manofinofy akasary ao ambany Tour Eiffel ve? Sanga lasa navavy ny fampianarana anazy am'izao tsanga am'izao fotoana zao ampinofinofisina ampino. Zay androany ianao akasary ao ambany Tour Eiffel, inona ny idiran'ny fiainam-panahinao am'izany? Aminanina. Inona ny idiran'ny fiainam-panahy? Antanina eo akaikinao inona? Fa za mitena aminao raha ohatra ianao aby mety zay aka teo amin'ny Tour Eiffel ianao nakasary, hiakatra ny avonavonao. Dia eritreritra ianao hoe ambony noho ny hafa. Eritreritra ianao manana ositra noho ny hafa. Tsy maninona ny makasary ao ambany Tour Eiffel. Tokoa mahalala zay tokony atao amintsika. Fa tsy zany ny nofinofy. Tsy atao hoe nofinofy hoe manana ny ara-panahy, le ara-panahintsika fokisantsika amin'izay zavatra nofy zay. Talohantsika nampianatra hoe vao maraina dia velomy ny tomobile. Tsisy tomobile akory zany. Tsy haiko ianao raha vola manao ngamba ianao zao. Antanina akaikinao mbola mitovy aloha famelomana tomobile. Mbola mitovy eny Jesus mipetraka eto amin'ny canapé zao Jesus halleluia. Tsy ratsy manana zavatra tsara fa tsy zavatra atao manana ny fo zany. Amen. Omeny tompo anao le izy, halleluia. Tsy omeny anao misaotra amin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Amen. Amen. Za tena misaotra amin'ny tompo. Misy pasteur zay ilavitry mateny nareo izy asa izao mampianatra momba amin'ny prospérité. Nareo aza tontony ny olona misy fiangoana vamo Maurice mandotony olona hoe tsy tokony ampianarana prospérité sy ny karazany izy. Izy mandeha avion io aneo izy ka tahiny izy matoa mandeha avion. Ary izy le marina ka lasa rabavy. Misy fotoana hoe zavatra tsy eritreretinao fa meny tompo anao. Ianao tsy mitovy fanambinana fa mitompo ho ny teniny manaraka ny zavatra rehetra. Halleluia. Lena misy zavatra afaka misy zavatra tsy eritrereto meny tompo le izy. Misy zavatra tsy saintsaininao meny tompo anao fa tsy zay le tanjonao. Misy zavatra ohatra hoe rehefa tena miteny aminao iralalinjemo tena mijovavombe loatra zany izy zaho izy misy zavatra tsy eritrereto. Fa ianao rehefa miara-miaritra amin'ny Kristy iny Andriamanitra hoe malaza tokony atao aminao. Amen. Arao fotsiny Jesosy. Halleluia. Miara-miaritra aminy. Amen. Iaino ny fiainanao. Amen. Iaino ny fiainanao miaraka amin'ny tompo. Fa Andriamanitra mahalala zay tokony atao anao. Dena misy zavatra tsy eritreretinao meny tompo anao satria nahoana? Zay no izy ka tsao fanjakan'Andriamanitra. Dia manaraka ny zavatra rehetra. Amen. Teneny eo akaikinao ka tsao fanjakan'Andriamanitra dia manaraka ny zavatra rehetra. Ary ny olona ohatra hoe tahiny tompo ao anatin'izay tsy olona ka ireare. Tsy olona ka anandra-tena na anavatena hoe za manana an'ity manana an'izao. Fa efa olona efa namboariny tompo. Amen. Ka androany lasa nabavy ao tsika andiny tena androany mijoa amin'ny finoana aveo. Finoana
fiatrehana ny fakapanahy. Finoana ijohona eto amin'ity zao tontolo zao ty zay efa memaizina. Zany finoana tokony anana ny tanora. Halleluja. Paherezo le tanora eo akaikinao, zany finoana tokony anana ny tanora. Finoana ahafahanao miatrika ny fakapanahy manoloana ny namana mitarika, manoloana ny famiraporata. Tena za tena tanora zao me mahita mamirapiratra zao tontolo zao. Fa satanany ao ambadika zany. Sa tsy marina zany. Me mamirapiratra zao tontolo zao. Me mampisarika fo zavatra tsara rehetra. Fa zany mihitsy tokony ananantsika taloha finoana. Amen. Halleluja. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nampahery ny taloha Paul tamin'izay hoe nisaotra anareo taloha ozy izy fa naharesy lay ratsy namby ianareo. Zay ngamba le teny. Fa mpandresy ianareo. Amen. Azay no finoana ahafahana miatrika an'izay fakapanahy, ahafahana miatrika ny zava-misy. Misy ohatra momba ny finoana ohatra ao amin'ny Hebreo. Toko faraka 20. Hebreu toko faraka 17. O tenin'Andriamanitra manao finoana ny nanambaranao azy samy fiara hamonjena ny ankonany. Fa natao ohatra izy rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Ka izany no nanamelohany izao tontolo zao sy nahatongava no mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Amen. Finoana ozy izy nanamboaranao azy samy fiara hamonjena ny ankonany. Halleluja. Fa natao ohatra izy rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Ka izany no nanamelohany zao tontolo zao sy nahatongava mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Dana ny olona mahita an'io hoe finoana nanamboarany no azy samy fiara. Dia nanainy izy raha isika amin'ny zavatra materialy. Eny zavatra ilaina ny finoana amin'ny zavatra rehetra rehefa mitarika anao tompo trano. Mila finoana ianao anatin'izany. Fa tsy natao hoe ho ao amin'ny trano ny fosiny saina mampanazy ny karazana. Fa ny tena finoana eto dia zao hoe lay finoanao zay tena hoe nanamboarany samy fiara dia azo lazaina amin'ny fiainam-panahy izy. Fiainam-panahy. Zany hoe misy zavatra nafononao azy any tao rehefa nanomboka nanao samy fiara anao dia nisy zavatra tsara hafa tao fa nanomboka ny vadoka tao amin'ny fiara izy. Ny olona rehetra izy ohatrany tamin'ny any farany oarina amin'ny any farany izy noany varina ny sotro mampakabaty sy ny karazany fanoa izy ao amin'ny samy fiara. Halleluja. Zany hoe ny avaka tamin'ny fanaon'ny olona zany ny fiainany Noa. Tsy nitovy amin'ny olona rehetra zany fa ny Noa dia zao samy fiara. Ho avy ny safitrano anao samy fiara. Ho avy Jesosy anomana amin'ny fiainam-panahy. Amen. Amen. Tena ny akaikinao ho avy Jesosy nao tsika anomana amin'ny fiainam-panahy. Rehefa manomana amin'ny fiainam-panahy anao dia lasa misy aktivité tsy mitovy na fomba inona moa zany zavatra ataonao tsy mitovy amin'ny hafa. Ny tanora mirohatra ry daholo fa ianao tanora manamboatra samy fiara anao, fiainam-panahy anao. Amen.
Tena zany le tanora manomana samy fialanao ianao. Haleluya. Tanora vonona hiatrika seta, hiatrika Yesu, hiatrika zavatra isan-karazany satria no hoany le sone. Aminao tena hoe isanandro dia misy baiko avy amin'Andriamanitra tsy alohanao no alo tena manao ramikely. Tsy alohanao no alo manao azo kely. Ny olona mafana ny andro Noa. Misy olona ngambe ao Noa mitondra hety. Noa miandrogana eto ao Noa. Nanay fa rehefa tena le finoana anatsika zany dia le finoana afahantsika mitsoro manoloana zany rehetrarehetra zany. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly apôstôly miteny hoe atoloha foana ny tenanareo ho fanatitra velona masina tsipak'Andriamanitra. Amen. Fanolora tena le izy isanandro mba ahafahantsika tsy hitovy ho ten'Andriamanitra aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Fa miovà amin'ino izy izy? Fanavaozana ny saina afantaranareo n'inona? Sitrapon'Andriamanitra. Zao tontolo zao manao kolokolo, zao tontolo zao mety hitseko. Mampalahelo fa misy olo hoe mpivady miady no miresaka politika. Za zao rivotra mitsanga amin'izao fotoana zao, ny kristianina karazana vavy tsy tokony ho influencer zavatra rehetrarehetra zany. Fa tsy marina zany. Etsika zay lany eo dia hoentsika mbavaka. Amen. Zay lany eo entina mbavaka. Raha olona tsy nieritreretinao no lany eo aza tezy tenao fa zay zany planiny tao. Fa tsika kristianina tsy tokony zava mivady miady mifamiany tontolo. Vokatry zany. Ary ndraindray kristianina aza tafalatsaka ao anatin'izany. Fa zasanao tokony andiniteno aiza ny finoko mbo mifangaro ve za amin'izao fotoana zao. Ohatrany hoe mifangaro amin'izao tontolo zao ve sa tena hoe mijoro amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra. Misy fimangarona ve ako amin'ny pato, wala misy zavatra mifangaro ve? Sa tena mijoro amin'ny marina. Zao tontolo zao manao kolokolo, sa ve tafalatsaka ao anatin'izany kolokolo zany, sa mijoro amin'ny fahamarina ka matokony tompo amin'ny zavatra rehetra. Zao tontolo zao manao an'ity fihetsika rehetrarehetra ity, sa ve ary itoy atokony tompo aho. Haleluya. Toiza matokony tompo alasana vavy. Tenene eo akaikinao toiza matokony tompo. Finoana ozy izy nanamboaranao samy fiara amonjena ny ankohonana. Inona zava-misy? Ary zay alasana vavy mijoro amin'izay finoana zay ve inona zava-misy? Za zao zay valo mianaka. Zay zany no atrehany. Miasa fampona no atrehany. Amen. Haleluya. Ahoana ny ahatonga an'ireo ankohona an'ireo tsy ho lasany andafy daholo a. Zay manko zany ny eritreritry ray aman-dreny raha vao resaka ankohona zany fa ny ho lasany andafy daholo. Fa raha lasany andafy ka anaonao foana any. Fa tena tanjona voalohany indrindra tena tonga an'izy ireo handray an'i Jesosy.
anompo an Jesosy. Amen. Nafinaritra ny eola za tena mampirisika atsika fa tena ho atsika ray aman-dreny izy. Ho antsika rehetra fiangonana le eola. Zay atonga atsika ohatrany Noa zao tena namboatra samy fiara izy amonjena ny ankonany. Zany hoe tena nandray andraikitra izy. Ny zavatra nahafolo zany. Halleluja. Ny zavatra nahafolo Noa zany tao mba amonjena ny ankonany. Nahafolo mety plezira manokana izy na zavatra titiny nahafolo daholo zany. Malasa izy nanino? Nanomana samy fiara. Nahafoza mety mahagaga. Zay koa zay vato ho isaky ny amody alina zany ohatra hoe mandeha tomobila dia amody alina dia mahita lehilahy reny. Rangaha regny fampiresadresa aminy any la sivy any. Eo ny lehilahy mitangorona. Dia miresadresaka eo. Inona ny ataon'ireo eo? Tsisy andraiky nangary eo. Zay ko nafampitso vavolombelona ve sa misy lehilahy. Dia amin'ny andro amintsika dia voky ny tsara dia makasofla dia ao dia miresadresaka eo. Sa mety kisitina daholo le vehivavy dia latsy izy mivoaka. Raha za manokana aloha tena za manokana ao an-trano mbola be atao be ao. Fa misy lehilahy dia mijoro dia tena hoe mbola manadala vehivavy any ny ataony. Mbola miresadresaka tsy haiko na misy vehivavy ohatr'izany tsy fantako. Misy koa vehivavy ohatr'izany tsy tia ao an-trano foa. Fa dia lala adiny ny ankizy, adiny ny ankonany, adiny ny zanaka. Tsy rarahina ny zanaka, tsy rarahina ny tokantrano. Fa dia mivoaka. Noa raha lasa nabavy tsy zay tsy. Fa Noa ozy izy finoana nanamboara samy fiara amonjena ny ankonany. Zany hoe Noa zany dia nanokana fotoana ho an'ny ankonany, ho an'ny ankonany. Halleluja. Famonjena ny ankonany. Halleluja. Nanolotra ny ainy, nanolotra ny aminy, nanolotra ny tenany mba hamonjena ny ankonany, mba hanoloana fitiavana ny ankonany. Arora lasa nabavy tena amo isaorana ny tompo fa na mbola tsy nanomboka aza ny eola dia tena misaotra ny tompo fa nanomboka tamintsika le zany hoe nenana mafy zany ny tompo. Tamintsika le resaka le hoe Jerosalema aloha. Tenena akaikinao hoe Jerosalema aloha. Tenenana izy Jerosalema aloha. Nanomboka tamin'ny hoe Jerosalema aloha dia nanomboka nanamboatra ny tompo. Tsy hoe tsy nanamboatra izy teo aloha fa nanomboka nanamafy. Mba anehoana fitiavana ho an'ny za tena tsoko. Fa tena nisoraka ny tompo hoe nanova ny tompo za tena faly rehefa ao an-trano. Tsara ny ivelany dia te ahita ny zanaka, te ahita ny vady, ohatrany mahafinaritra. Tena zay tompo misaotra anao fa novainao. Tena namboary ny tompo satria nomany ny tompo ny fo hoe tamin'ny alalan'ny fararin'le zanako.
Retsika tsy manam-potoana ho any zanatsika. Raha mba te hanao kalankely zany, reraky leny. Atsipy any amin'ny bebe, atsipy any amin'ny dadabe. Tezao any aloha, atsipy any amin'ny tonton, atsipy any amin'ny tantine. Fa iza teraka an'io? Zanak'isy io. Omentsika jeux vidéo. Amizay tsy maninona, tsy manan-kitabo. Ianao amizay afaka maninona koa e? Afaka manao izay tianao atao koa ianao. Zany hoe fitezary zao tontolo zao, zao fotoana zao. Fa tsy marina zany. Zany tsy raha itsika zanatsika fa fotoana raha lasa nabavo zao. Tenenao kaikinao fotoana zao. Ananana ny finoanao any lohatena betsaka. Amen. Fanirina dia hoe zao sy ny akonako anompo any Jehova. Amen. Zao sy ny akonako ndray androany. Ka ho avy Jesosy. Anjara indray moa rehefa lehibe izy ny tompony safidy. Kaka raha mikiomaly rehefa tao amin'ny eola dia vavaka tsika ozy izy. E tsy nisy mivavaka ny olona. Ohatrany hoe tsy dia nisy any fa miandry amity hivavaka zany zareo vao hivavaka. Fa maninona ozy izy nareo miandry anahy? Ka nareo tsy mila ny tompo ozy izy. Dia nany eo ozy izy efa vity. Efa lehibe ny zanako zao ozy izy. Efa manompo ny tompony ny zanako fa efa niatrika ny zany ao ozy izy. Fa vonany anampy anareo. Fa nareo ozy izy. Dao hivavaka, dao hiantso ny tompo. Niaritra tokoa izy ny taizany zanany. Mila fiaretana, mila fanoloan-tena. Amen. 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 Moka ny zanako tsy lehibebe ho azy. Tenenao kaikinao ka ny zanako tsy lehibebe ho azy hoe. Ha? Tenenao arinanao ka ny zanako tsy lehibebe ho azy. Tena mahatonga saina nega haka lasana papo lehibebe ho azy dia ay moa naka 20 taona. 20 taona. Inona zavatra napetratsika tao aminy, inona zavatra nitohitsika azy, inona zavatra natoditsika azy, namany ve no nametraka zavatra tao aminy, zao tontolo zao ve no nametraka zavatra tao aminy, ny namanamana ve sa, ny film ve no nametraka zavatra tao aminy, jeux vidéo ve no nametraka zavatra tao aminy, zany izy anjaratsika ray aman-dreny tao anatin'ny fahalembiazana. Tsika ihany no mitaraina rehefa avy eo. Zanako pastera hoe tambavaka. Fa inona no nataontsika ho azy zanatsika? Inona ny fanoloan-teny? Variana ve tsika mitady vola, variana amin'ny asa ve, variana amin'izao ve? Finoana ozy izy nanamboaranao azy samy fiara. Mba hamonjena ny akora. Inona ny zava-misy? Miatrika ny tokantrano koa. Maditra ve ny vato? Anolo tena bebe koa. Anolo trangaiko bebe koa. Anolo fitiavana bebe koa. Amen. Amen. Ifamaly io inona ny tombotsoa amin'ny fifamaliana e? Antanino kaikinao inona ny tombotsoa amin'ny fifamaliana e? Inona ny tombotsoa hoe zany mariny, inona ny tombotsoa zany e? Ha? Inona ny tombotsoa valima? Tsisy, ifamaly ao. Maditra ny vato koa. Ho tenin'Andriamanitra hoe fitondran-tena ny vavy. Tsy amin'ny teny ozy izy. Fa ny fitondran-tena ny mety ahalisy lahatra azy. Efa ny teny ianao mivavahana. Efa ny teny atoloho ny fiainanao. Fa ny fihetsikitsika indray tsy maneo an'izany akoa. Tsika miteny hoe mivavahana, tsika ny tena mpamelaka azy.
Tsika miteny hoe vavaka tsy mentsika sakafo izy rehefa mamy. Rehefa mamy reny matadidiny any enao. Tsy namotrano azy tamin'ny alina io. Tadidiny enao tsy haiko. Ny favana voakatsika sy ny karazany. Aiza ny fitiavatsika? Aiza ny fanaovantsika soa? Aiza ny fanoloran-tenatsika? Zany karazana bavy ny ilana finoana. Zany ny ilana ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Zany ny ilantsika n'Andriamanitra. Zany tokony kikatsika amin'Andriamanitra manoloana zany rehetrarehetra zany. Matitra zanatsika efa manana siontsika tambe mifony Jesosy. Efa mba tena tsapa zanatsika ve zany fony Jesosy ao amintsika zany. Na dia Yesu kibay teny maharary isan'andro nomentsika azy alasana bavy manaova tahaka ny Noa. Aza manao tahaka an'izao tontolo zao. Zao tontolo zao tsy raha ino ny antonany. Zao tontolo zao dia velona fahatany eny. Misy ane hitanareo eny atseny reny velona fotsiny eny. Velona foana. Mihinana an'izay hohaniny eny dia ray aman-dreny tsy miraharaha vao tonga ao tany dia ompavaharaha velona reny fa ahoana ny fiainana ao aoriana. Hoe eto ambavaka mba iona amin'i Jesosy ny olona. Amen. Fa misy anjara atsika. Misy anjara. Amen. Misy fahapoizana. Mety misy zavatra tiako atao. Alahady hariva zao ny andro mety misy zavatra tianao atao. Kanefa koa mety misy andraikitra tokony ho raisinao. Raiso ny andraikitra. Amen. Amen. Ao amin'ny zanaka, ao amin'ny akohona raiso ny andraikitra. Atoloha ny tenanao. Fanaritra velona. Amen. Amen. Nareo ny ao an-trano, nareo mianakavy, ataovy haleluya. Tsisy mpanampy ao, nareo zany no manao. Amen. Manao raha zany. Fa tsy hoe Jesosy eo mpanampy zay. Jesosy eo mpanampy zay. Aiza ianao malora tena. Sasao vilia. Kuseho an-trano. Amen. Ampio dadasineny. Zany ankizy. Teneny leo ankizy okelinao ampio dadasineny hoe. Amen. Namasika azy dadasineny ampio izy. Dada foana io hoe. Raha tsy miofo dada tsy anao a. Eny e, ianao zao mandeha filazantsara ataovy. Amen. Zay, inona zavatra aty, zay zavatra iainako. Iatrika. Be zavatra nandalovanay mianakavy tao an-trano nisy ireo zanaka ivavy moa zany. Hoe tonga napetraky ny tompo tao anatiny zay mba ifanoana amin'ny pastera. Dia tonga teo zareo. Ifanoana teo zay. Nafinaritra. Fa nisy fotoana tsapanay hoe seria, andao tsika hiatrika amin'ny fiainatsika. Dia tsapako hoe zareo koa mila miatrika ny fiainana any an-trano satria mila famonjena koa ny any an-trano.
mano nisa rano. Ranomasy moa zany samy tsy te hiala, tsy te hisaraka. Fa tena nisorako amin'ny tompo hoe zay mianakavy miatrika tao. Nisy fotoana aretina, nisy fotoana tena miara miatrika. Fa isorako amin'ny tompo hoe lasa tia manao rarano zany. Lasa manampy zany. Reo papanina sisa no ay izy efa makarano. Efa mampirina akanjo. Efa mampirina akanjo papanina. Rehefa hitanao hoe efa miatrika ny fiainanao ianao manomboka manday andraiky zany ankizy. Mety reraky ianao fa zao atologo ny tenanao. Tena misaotra ny tompo. Inona ny anampiana ny dada? Ny lehibe rehefa tenenina dia efa manomboka manaiky zao. Hoe zao atao dia efa manao izy. Hatreo ny fiainanao raha lasa napavy. Hoento ny azo fitsapiana. Amen. 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 Zay hoe atsaharo ny nofinofy hatreo ny zava-misy. Miaraka amin'ny Jesosy. Za tena miteny aminao hoe hanampy anao ny tompo. Tenenao akaikinao hanampy anao ny tompo. Ary izy tena manamboatra satria manamboatra ny any anatinao, manamboatra ny ankohonanao. Amen. Misy olona mila vavaka eto androany. Hanampy anao ny tompo androany. Amen. Tenenao akaikinao hanampy anao ny tompo. Angataka amin'ny tompo, ikika mafy amin'ny tompo, tsika apio azy Jesosy hanolorako ny tenako. Satria indraindray sarotra le izy. Indraindray sarotra. Fo ny tenin'Andriamanitra atoloro ny tenako. Atoloro ny tenako. Atoloro indrindra fa ny fiainam-panahy ireo zanatsika ireo. Efa mba nitenentsika momba ny Jesosy ve reo mba efa nanao zay vitatsika ve tsika ho any zanatsika. Amen. Efa mampianatra zanatsika. Zao tena lasa tiako le izy, lasa teo aloha teo zany amin'ny tany aloha mampianatra zanaky zany. Elakelana. Firy ary zanatsika. Nenay zao valo. Enina valo zay manko dia enina zany. Valo zay enina zanakay. Tena ditany zany. Fa tena faly kosa nefa ianao manana anazy. Ianao anakirovy ray hoe dia efa ahiditra. Tomany zaza ramatoa. Manao taiza mila reny. Ianao manana an'olo. Zany ny fitenin'ny lehilahy zany. Atsipy atreo fiainanao. Amen. Alléluia. Tenenao akaikinao atreo raiso ny azo fijaliana. Miatrika ny dada sy mamy ianao ao an-trano any ho fitiavana izy. Amen. Minao fa iovitsika. Tsika tanora, tsika lehibe, tsika rehetra. Finoana hozy izy. Nanaiky zany no tsy hitovy amin'ny olona rehetra. Hiavaka, avo.
Atao amin'ity lalana ity tena marina mihitsy ten'Andriamanitra hoe zay rehetra izy dia nanombo ny nofony mba ny filany sy ny faneriny teo amin'ny hazo fijaliana. Misy zavatra tianao atao tsy hoe fahotana le izy fa misy zavatra tianao atao fa afonao le izy. Misy zavatra mba eritreretinao finoanao izy nanamboaranao asamy fiaina afinao. Raha ohatra ve ianao fa lehilahy lehibe ny andro tokom-piainan'le lehilahy lehibe lasa voaka any an-trano dia manao rami foana ohatra normal na be zany any amin'ny namany any raha tsy rami dia dômy dia baolina dia basket dia any tonga ao an-trano aiza vavoko fa vao avadinao ohatry sara. Mila ny Jesosy ianao mila ny fanampiany tompo ianao ka sendra zay koa ny vadinao dia tolomeo fitiavana izy. Amen. Amen. Hoentiny azo fijalianao mamela heloka fa ho antsika zay lehilahy zay ento kosa tsy ho tompon'andraikitra. Amen. Manao amen hoe ny lehilahy rehetra hoe amen na ala amen na aiso ny andraikitra. Samy hafa ny célibataire sy ny manambady samy hafa. Fa rehefa manambady ianao tsy célibataire intsony. Tenenao kaikinao ny lehilahy hoe rehefa manambady ianao tsy célibataire intsony. Rehefa manambady ianao dikan'izay nanapa-kevitra. Farany ten'Andriamanitra tsy vakitsika fa ozy izy hoe raha misy izy lehilahy anao tilikambo ten'Andriamanitra omany moa le izy mila mandinika aloha izy. Amen. Na ho vitany na tsy ho vitany. Vitany hatramin'ny farany. Inona ny vidiny tokony aloha ao amin'ny tilikambo io? Ohatriny mila mikalkulina tsara izy zany hoe vita za tsy vita ampiveny vola avitanany io tilikambo io sa hoa. Afoniny izy atombony tilikambo. Ohatr'izay koa ny tokantrano. Ohatr'izay koa ny manan-janaka. Amen. Tenenao kaikinao ohatr'izay koa ny manan-janaka. Ohatr'izay koa ny fanambadiana. Anomboka anambady ianao dia mipoza mila mandinika hoe ho an'izay mbola hitra fanambadiana mila mandinika hoe vitako ve? Vitako ve? Nitian'io vady io tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Ao anao vehivavy io lehilahy io zany ny lehilahy ho ekenao ho ajainao. Dia mila mandikitsika ho an'ny lehilahy vita ve? Nity azy ny hanolotra ny ainy vita ve? Aozy ianao vita hoenty zany ny azo fijalianao dia ndao hatramin'ny farany. Amen. Amen. Alohan'ny ozy rahalamika izay alohan'ny terahana vita ve? Voakarakaraky ny tokony ho izy ve io zazy io? Voatokony filazantsara ve io zazy io? Vonona ny anolotra ny amintsika rehetra ho an'io zazy io ve tsika? Vonona ny olotra ny fitiavantsika rehetra ho an'io zazy io ve tsika? Fotoana zao gatana famindrapony tompo. Dia roapolo taona ny zanakao mandinika ianao inona ny nataoko? Inona ny vitako? Angataony famindrapony tompo. Fa ny tompo mbola afaka manarina ianao. Amen. Amen.
mbola afaka renina ny zavatra rehetra. Rehefa tena mibebaka amin'ny fotsika rehetra tsika. Halleluja. Rehefa tena mibebaka amin'ny fotsika rehetra tsika, Tompo afaka mbola manarina ny zavatra rehetra, afaka mamerina ny lohan'ny zavatra rehetra. Efa tafiditra ao anatiny ianao, atolohan'ny tenanao. Amen. Låt oss hitsangana ivavy.